Sinavelanao fambola novonjenao tsy handray ny valy miaratsy ako hatramin'izao tsy misy fiovana mbola milalao fahotana ivavaka atsika tompoko isoranay anao ry Jesosy tomponay nanome anay ty toerany ty ahafahanay mihaona eto ny fampahiry amin'ny alalan'ny teninao ngatanay dia ny fanahinao izay mpampianatra mahay ary mitarika anay ho tena amin'ny finoana marina an Jesosy Kristy tompo fona aminao zahay amin'ny fahadiso-kevitra matetika mahazo anay amin'ny maha-olombelona mpanota engane Jesosy zao fankalazana ny fahafito amby roapolo amby zato taona ny
mahatonga anay hifikitra aminao tokoa ka hianao Kristy no antony ahavelomanay sararay avy. Ka izay velomanay dia velomanay amin'ny finoana anao Jesosy ireriany. Ka ny asa taonay izay rehetra tanterahanay dia aoka amin'izany finoana anao zany. Noentinay miatrika sy manatanteraka izany mba hisehoany voninahitra ianaranao eo amin'ny fiainanay. Tay ny teninao izay ambara eto mba ho isan'ny fitaovana ampiasain'ny fanahinao hampiorenanao ny finoanay ianao ka sy hitodihanay amin'ny famonjena amin'ny hafa fa hifikiranay aminao izay antony hahavelomanay tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarahaba antsika rehetra nahatratra izao fankalazana ny 720 taona ny isan-keritaona ny Toby eto Soatanana izao. Ny fankalazana ity isan-keritaona ny Toby eto Soatanana ity dia ny fidianana ny loha-hevitra na ny faneva hoe fa Kristy no antony ahavelomako. Io no loha-hevitra ngezabe bazintsika mandritra an'ity isan-keritaona ity. Zavatra lehibe amin'izany dia ny ahatonga asika kristianina tsirairay tonga eto hametra-panontaniana amin'ny tenantsika hoe moa Kristy tokoa ve no antony ahavelomako. Io no hitondranantsika eto handini-tena hamatantena hoe izaho ty ve tena Kristy tokoa no antony ahavelomako zao. Ary izay tokoa no antony ahatongavako eto amin'ny Toby zao. Izay Kristy antony ahavelomako zay. No zany ny toriteny sy ny fampianarana rehetra atao eto dia mitarika asika handinika izany loha-hevitra lehibe izany. Koa amin'izao talata maraina izao ny tenin'Andriamanitra zarasika izay handiniatsika izany loha-hevitra zany dia ny Jaona 5. Jaona 5 ny 1 hatramin'ny 4. Filazantsarany Jaona 5 ny 1 ka hatramin'ny 4. Io teny io no entintsika isainsaina ny hoe izaho ty ve tena Kristy no antony ahavelomako sa ahoana marina ny momba. Zay no hodinitsika amin'ity tenin'Andriamanitra ho vakina amintsika ty. Dia vakisika izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Tomposika. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravoan'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5. Tao no nandrian'ny marary maro, ny zamba, ny mandringa, ny matila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 80 taona. Raha nahita azy nandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, te ho sitrana vahy ianao. Ilay marary namaly azy hoe, tompoko, raha hesehina ny rano dia sy mba misy olona handroboka ahy eo amin'ny farihy. Nefa raha mandeha aho dia misy olo-kafa misosika eo alohako. Hoy Jesosy taminy, misangana, ento ny fandrianao ka mandeha. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana ra lehilahy ka nitondra ny fandriana. Dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay. Dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka sy mety raha mitondra fandrianao ianao. Fa ry lehilahy namaly azy hoe, ilay nahasitrana ahy nanao tamiko hoe
ento ny fandrianao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe iza moa zany lehilahy zany izay nanao taminao hoe ento ny fandrianao ka mandehana, fa ilay sitrana sy nahalala azy. Fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany hitan'i Jesosy teo kajany tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao, aza manota isony fandrao hazoanao zay rasonao ny teo. Ray masonao manamasina ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana fa Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tomposika. Amen. Araka ny voalazako teo dia mifatoka na miorona amin'ny faneva no fomba hoentsika mandinika ity tenin'Andriamanitra azaratsika eto ity. Ary amin'izany tsika dia zery hoe ahoana no ahatonga asika hanana an' Jesosy ho atony ahavelomantsika tsiraray avy. Zay no tena antony ahatonga asika eto, hametra-panontaniana amin'ny tenantsika hoe ahoana no ahatonga asika hanana an' Jesosy ho antony ahavelomantsika. No zany dia miompana amin'izay no fomba hoentsika mandinika izao tenin'Andriamanitra azaratsika eto androany izao. Ny zavatra hitantsika avy hatrany satria tsy vahiny antsika io teny io. Raha tsy diso ny fitadidiako dia teny miverimberina amin'ny perikopasika izy io amin'ny alahady faha 7 manaraka ny Trinité. Anisan'ny perikopa torina ao io teksta io. No zany dia tsy vahinan'io raha ny kristianina loterana. Fa izay fomba hijerensika azy androany dia miompana amin'izay fandinihan-tena, fandinihansika ny tenantsika izay hoe ahoana no ahatonga antsika hanana an' Jesosy ho antony hahavelomantsika, miompana amin'ity loha hevitra ity. Ka ny zavatra hitantsika rehefa mijery ny tantara eto sika dia misy taridalana hitondran'i Jesosy antsika mba hahatonga asika hametraka azy ho atony hahavelomana. Zavatra telo no hosoahisika ao anatin'ny tantara. Ny zavatra voalohany dia ny toerana, ny zavatra faharoa dia ny fotoana, ny zavatra fahatelo dia mikasika ilay marary. Zay telo zay no fomba hijerensika azy. Voalohany ny toerana. Ny toerana dia toerana manana ny lanjany teo amin'ny fiarahamonina jiosy, satria toerana izay fisaboana marary. Ary misy araka ny lazainy tantara eto dia misy fitoerana 5 tao, trano zany, misy fipetrahana marary tao. Io toerana io dia antsoina hoe Betesda. Zay ilay toerana, Betesda no anarana. Ny anarana dia milaza ny asany sy ny lanjany teo amin'ny fiarahamonina. Amin'ny jiosy dia besaka ny anarana misy ny Bet, ohatra Betela, aisika ny dikan'izay tranon'Andriamanitra na toerana fonenan'Andriamanitra. Ny Bet sy ny El no mitambatra ao zay. Dia misy koa zay fatatsika koa Betlehem. Io dia midika hoe tranony mofo, zay ny dikany. Toerana be lafarinina zany ilay toerana. Mitovy amintsika amin'ny teny hoe Ambohibary. Dia misy ny atao hoe Betania. Hitantsika ao anatin'ny Baiboly daholo zany. Ny Bet sy ny aniny mitambatra ao. Dikan'izay tranony mahantra.
dikany na toerany mahatra. Fa ny Betesda, inona ny dikany? Ny Betesda dia teny roa mitambatra ihany koa, ny bet efa mazava amintsika trano na toerana, fa ny esda farany dia avy amin'ny voambolana hoe kesed amin'ny teny hebreo izay midika hoe famindrapo. No zany ny Betesda dia midika tranony famindrapo na toeran'ny famindrapo. Zay ny dikan'ny anaran'ilay toerana. Io anarana ilazana azy io dia manondro ny lanjany teo amin'ny fiarahamonina. Tena toerana ny lazany tokoa io, satria toerana ny andrasan'ny olona ny famindrapon'Andriamanitra. Ny marary zay tonga eo isan-karazany, ny zamba, ny matila ary ny mandringa, tonga eo hiandry ny famindrapon'Andriamanitra. Zay no antony ipetrahana eo. Fa tsy hoe toerana mahafinaritra eo akory, fa toerana ny andrasana ny famindrapon'Andriamanitra ho an'izay manana aretina, manana kilema, indrindra fa marary, araka izay ilazana azy eto. Araka ny fomba hitantaran'izao nazy dia misy toerana maro ao itoerany marary izay miandry ny famindrapon'Andriamanitra. No zany toerana io toerana manilazany tokoa hiandrasan'ny olona ny famindrapon'Andriamanitra. Araka ny hitatsika raha mamaky sika dia tsy fantatry ny anareo aloha fa ny anaty tsy misy andininy fahefatra. Sa misy ny anareo? Tsy misy andininy fahefatra io raha mijery anareo. Fa ery ambany misy fanamariana andininy fahefatra. Misy azelinidina, hitanareo aby angamba io a? Misy azelinidina tamin'ny farihy indraindray ka nampihetsika ny rano. Ka zay miroboka aloha rehefa mihetsika ny rano dia sitrana. Na inona aretina maso azy. Io ilay andininy fahefatra ary ambany nasiany azy. Dikan'io zany amin'ny fandinihana baiboly dia misy manuscrit hafa ahitana an'io andininy eo. Zay ny dikany. Ny tiako lazaina dia tsotra. Manana ny lanjany ilay toerana satria ny andrasana ny famindrapon'Andriamanitra. Toeran'ny famindrapon'Andriamanitra ty toerany ty Betesda. Ny andran'izany ny olona rehetra, fa misy fotoany ny esehan'ilay rano. Zay voalozany andininy fahefatra io. Misy fotoany esehan'ilay rano. Dia ninoan'ny olona fa misy anjely manesika ilay rano, dia zay miroboka voalohany ao sitrana miaraka amin'izay. Fa ny lehilahy tantarain'eto tompoko dia tsy nety sitrana. Narary firy taona? 80 taona. Ely zany a. 80 taona marary. Ary nipetraka teo amin'io toerana iandrasana ny famindrapon'Andriamanitra atao hoe Betesda. Io nandritra ny 80 taona. Hitasika raha nametra-panontaniana tamin'i Jesosy dia tena nilaza ny alahelo ny tirangahy ity eto. Fa ny tenin Jesosy taminy dia tsotra. Teo sitrana ve ianao? Tena tantaran'ny fahasahiranana izy, mbola hiverenantsika iny rehefa avy eo. Fa ny zava-dehibe soahisika voalohany eto dia zao: hoy Jesosy taminy, misangana betao ny fandrianao ka mandehana. Mazava fa tsy niroboka tamin'ilay farihy ilay marary. Zay tsara hazava eto a. Tsy niroboka tany amin'ny farihy, fa teo tetỳ tanety ihany izy no nahita inona?
nahita fahasitranana, nahoana. Satria naninona? Satria Jesosy no nanasitra anazy. Mazava io a? Jesosy no nanasitra anazy eto. Sy tany amin'ny farihy nahitany famindrapon'Andriamanitra, fa tao amin'ny Jesosy. Ary io ny zava-dehibe eto. Sy tao amin'ny farihy, fa tao amin'ny Jesosy no nahitany ny famindrapon'Andriamanitra. Ary inona no nampiasain'i Jesosy tamin'izany? Ny teniny. Misangana betao ny fandrianao ka mandehana. Teny no nampiasain'i Jesosy eto. Io ny zavatra voalohany hitasika rehefa mandinika ity tantara ity isika. Arak'izany, sy ny toerana sy ny rano tao amin'ny farihy no nahitany ny famindrapon'Andriamanitra eto, fa ny tenin'Andriamanitra no nizaran'i Jesosy ny famindrapony tamin'ity lehilahy ity. Noho izany sy ny toerana no heverina eto, fa Jesosy no tiany Jesosy ho fantatsika fa ao aminy no ahitana ny famindrapo. Sy ny toerana no zava-dehibe, fa ny fandraisana ny tenin'i Jesosy eto no zava-dehibe tamin'ity lehilahy ity ka nahitany fahasitrana. No zany ry havana, dia sy ny toerana ny zava-dehibe, fa Jesosy ny zava-dehibe. Sy ny toerana ny zava-dehibe, fa ny tenin'Andriamanitra zay entina sy ampiasaina amin'izany toerana zany no mahazava-dehibe azy. No zany Jesosy eto dia nanasitrana ity lehilahy ity, na nizara ny famindrapon'Andriamanitra tamin'ity lehilahy ity tamin'ny alalan'ny teniny. Ny kendren'i Jesosy tamin'izany dia zao. Izay nataon'i Jesosy eto dia famantarana fa ao aminy ny toeran'ny famindrapon'Andriamanitra. No zany ny tenin'Andriamanitra zarantsika eto dia maneho amintsika mazava tsara fa sy ny toerana no ahitana ny famindrapon'Andriamanitra fa ao amin'i Jesosy Kristy. Zay olona mitady ny famindrapon'Andriamanitra dia tsy hitany izany amin'ny toerana fa hita izany ao amin'i Jesosy Kristy. Marina sady mazava tsara fa tao Betesda no nahitan'ity marary ity ilay famindrapon'Andriamanitra, fa sy tamin'ny alalan'ilay toerana, fa tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay nambaran'i Kristy taminy, ka ny tenenan'i Kristy taminy hoe betao ny fandrianao ka mandehana. Fa 7 taona izy teo sy nahitan'izany, fa teny indray mbava nataon'i Jesosy kosa nahitany ny famindrapon'Andriamanitra sy nisy ahoany zany famindrapon'Andriamanitra zany tamin'ny fiainana. Dik zany fa ny tenin' Jesosy na ny tenin'Andriamanitra no fiasana izarana ny famindrapon'Andriamanitra amintsika. Arak'izany, izay toerana hitoriana ny tenin'Andriamanitra rehetra ka andraisasika zany sy inoisika zany, hitokisika amin'izany, dia ahitasika ny famindrapon'Andriamanitra. Ny toerana rehetra hitoriana ny tenin'Andriamanitra ry havana dia isehoan'ny famindrapon'Andriamanitra amintsika raha vonona handray izany isika. No zany amehezasika ny tapany voalohany iny dia zao, sy ny toerana fa ny tenin'Andriamanitra zay ampiasaina amin'izany toerana zany no mampisy lanjany ilay toerana. Na fiangonana io, na toby io, na trano rehefa ampiasana ny tenin'Andriamanitra sy hitoriana ary izarana izany, dia lasa misy lanjany handraisan'ny olona ny famindrapo sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny fotoana. Rehefa mamaky ity tantara ity isika
dia miditra amin'ny 15 isika zao. Amin'ny 15 ny tapany farany no raisika aloha. Inona ny tapany farany amin'ny 15 io? Ary sabata zany andro zany. Fotoana io zany. Fotoana ny resahana eo. Inona io fotoana io? Sabata. Io koa zavatra misy lazana tamin'ny jiosy, tamin'ny zanak'Israely koa ny teny ny anarana hoe sabata eto. Ary zay no nanamarian'ny zaona mpanoratra azy eto hoe sabata zany andro zany. Misy dikany lehibe io. Fehezanteny fohy nefa milaza zavatra lehibe amin'ilay tantara. Fomba manandaza teo amin'ny jiosy ny fanazana ny didiny sabata. Voalaza mazava tsara ao amin'ny didy 10 zany. Ary zay no mahatonga azy marihina eto hoe sabata izany andro zany. Ny sabata dia tsy hafa fa andro fahafito amin'ny herinandro teo amin'ny jiosy. Fa ny alahady dia andro voalohany amin'ny herinandro teo amin'ny jiosy. Isika zany rehefa mamaky ny tantaran'ny Pasika isika. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha tany amin'ny fasana Maria Magdalena sy ny Maria hafa koa. Isika io. Ny sabata zany dia ny andro fahafito teo amin'ny jiosy izay nanana ny lazany tokoa tamin'ny jiosy zany andro zany. Io andro dia nantsoina hoe andro fitsaharana. Ary zay no mahasarotiny ry jiosy tamin'izany, indrindra fa ireo olona niresaka tamin'ity marary ity rehefa nitondra ny entana izy hoe tsy mety raha mitondra ny entana ianao amin'ny andro sabata. Tsy fanao zany, tsy azo atao zany. Satria nahoana? Andro fisaharana ny sabata. No zany tsy tokony hisy bata entana fa mitsahatra tanteraka isika rehetra amin'ny sabata. Zay no fampianarana, zay no fampitezana, zay no ny fanarahana teo amin'ny fiarahamonina jiosy. Fa inona marina moa no lanzan'ity sabata ity raha fitinintsika fohy. Maro ny tenin'Andriamanitra hitasika amin'ny testamenta taloha tena miresaka azy io. Hita manomboka any amin'ny tantaran'ny famoronana, miditra amin'ny tantaran'ny fahazahoana ny didy 10, ary hita miverina amin'ny Deutéronomie 5. Ny mpandiny Baiboly dia mahita fa ny voalaza amin'ny Deutéronomie 5 indrindra no tena tranainy amin'ny didy milaza ny sabata. Fa izao, ny sabata dia notandreman'ny jiosy ho fahatsiarovana. Veregnareo dininy rehefa tonga agnatrano. Deutéronomie 5:12-12. Azonareo vakina rehefa tonga agnatrano. Fa nahoana no mitandrina ny sabata ny Israely? Nahoana no mitandrina ny sabata ny jiosy? Ny antony fahatsiarovana ny fahafahana tamin'ny fanandevozana tany Ezipta. Io ny tena fototra nanorenana ny fifampitezana amin'ny fitandremana ny sabata teo amin'ny jiosy. No zany dia hitasika ao amin'ny didy samihafa mikasika ny sabata, fa misy ny atao hoe andro sabata, dia misy ny atao hoe tao sabata, dia misy ny atao hoe jobily. Miainga avy amin'ity didy ny sabata ity daholo zany. Inona ny fotokevitra finosiny? Fotokevitra finosiny dia fiahiana ara-sosialy ho an'ny mpiaramonina. Ny andevo, ny mpiasa, ny biby dia mila misahatra amin'ny andro sabata. Zany hoe tena fitsaharana. Dikany zany dia zao, mba miaina, mba manandrana ny atao hoe fahafahana ny olona rehetra amin'ny andro sabata, satria nafahana tany Eziptisy. Nafahana tamin'ny fanandevozana tany Eziptisy. No zany na iza ka monina sy mitoetra eo amin'ny tanin'ny Israely dia miaina amin'ny atao hoe fahafahana amin'ny andro sabata. Io ny tena fotokevitra ngezabe nanorenana ity fitandremana ny sabata ity. Tsy manam-potoana lavabe tsika fa izao.
ity marary ity narary 8 taona. Verineo isika zao 8 taona narary. Dia firy herinandro ny taona ray. 450 herinandro zay. Dia apitomboy 8 zay. 450 herinandro zany hoe 450 sabata isa taona. Zay ny tiako ho azo sika sara. Apitomboina 8 dia manome 250 sabata. 250 sabata ny 8 taona. Fa izao ny zavatra mahagaga. Sy nahita fisaharana nandritra izany 8 taona zany ity marary ity. Tsy nahita fisaharana tao anatin'ny 8 taona zany hoe nisy sabata 250 tsy nahitany fitsaharana io. Na kely azy. Fanaintainana, fasairanana, navantana, na fanahy dia samby sy nahita fitsaharana tamin'izany. Ary hitatsika amin'ny resany eto zany rehefa niresaka tamin'ady Jesosy hoe teo sitrana vai anao. Dia hoy izy, tsy haiko hoe mizaka anazy, hoy ahay atsy masinana. Tsy haiko hoe miteny an'izany fa izao. Dia mba mandeha ihany aho mamonjy ny fariva aya. Misy olo-kafa misosika eo alohako zao ty aniva marary. Sy misy olona mandroboka eo amin'ny fariva. Saisaina amin'izany ny fahoriam-pony sy ny fahoria-tsainy. Indrindra mba eritrereto kely alao sara saina hoe iny izy mba miezaka handeha hamonjy ny farihy. Nefa misy olo be dehibe misosika eo, mino aho fa ranomasy no mirosaka amin'ilay olona. Ranomasy no mirosaka. Fatany fa tsy hatratra ny voalohany tsony izy. Kanefa zay mirosaka voalohany ihany no maninona. Eritrereto zany fahoriam-pony miverimberina isan'andro ankoatra ny mety ho fanaintaina nateraky ny aretina ao aminy. Dikan'izany 250 sabata tsy nahita fitsaharana. Mampieritreritra io. Fa izao tonga Jesosy niteny indray-mbava dia afaka naninona izy. Afaka ny batany fandriana izy, sy mila makeny amin'ny farihy akory. Hitasika eto dia zao. Misy lesona lehibe azo soahana amin'izany koa. Ny lesona lehibe dia zao sy ny andro kay no ahitana fitsaharana. Fa iza indray no manome fitsaharana eto? Jesosy no manome fitsaharana eto. Na dia sabata zany andro zany sy ny mahasabata azy loatra ny zava-dehibe eto, fa i Jesosy manondro ny tenany ho tena sabata. Zavatra roa no hitasika zay. Voalohany, Jesosy ny tena Betesda. Iny voalohany. Faharoa, Jesosy ny tena inona? Ny tena sabata. Io no lesona faharoa azosika soahana eto. Ary io no tenenina amin'ny Maty 2:20 makanisa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fantatry mavesatretana fa izaho no hanome anareo ny sabata. Zaho no hanome anareo ny tena fitsaharana. Lesontsika soahana eo zany dia zao, sy ny andro sy ny fotoana. Fa iza? Jesosy. Amariparana antsika azy dia zao. Fanontaniana lehibe fahatelo zay resika dia ny hoe nahoana raha ity anankiray ity. Raha ny voalazany jaona eto dia misy maninonao?
misy marary maro ao. Zay misy marary maro ao. Fa ny fanontaniana, ity no nivatanan'i Jesosy ity lehilahy narary 80 taona ity. Raha mbola sekolahady dia nanomesinan' Jesosy tamin'io. Tena miangatra kosa la Jesosy zany olo maro ody io rangahy anankiray ihany ve nofidiany ositrany. Tena be fitiavana marina hoe Jesosy sa manavakavaka mba fanontaniana nipetraka tamiko fony sekolahady zany zay. Manontaniana ny mpampiarany sekolahady tamin'izany dia sy mamaly an'io izy. Efa nianatra teolojia teoria nao va nieritreritra an'io, nandinika an'io, nahoany no ity lehilahy ity no nivatanan'i Jesosy nositrany. Ary mahagaga fa tena nametrahan'ny fanontaniana, sy hoe nametraka fanontaniana tamin'ny olona rehetra teo izy, fa io lehilahy io nametrahany dia ho sitrana ve ianao. Dikan'izany io no nivatanany. Ny zavatra hitantsika eto dia zao, ity lehilahy ity tapidala-kaleha. Mety afaka mihesika ny sasany, mety afaka manino. Ity lehilahy ity tena tsy afaka manao ninina mihitsy. Araka ny tantarainy eo, na dia miezaka zaho hoakeny amin'ny farihy dia tsy maninona. Misy olona misosoka eo alohako ka tsy afaka aho zany. Zao ny zavatra azo soahana amin'izany. Ny zavatra miariary amin'izany dia zao. Jesosy na Andriamanitra rehefa ny olona no tsy mahita zay hataony sony sy ny herin'ny sony no antenainy, fa dia mieritreritra hery avy amin'ny hafa izy, izay Jesosy vao misangana mandray anjara. Raha olona mbola mieritreritra ny tenany, raha mbola mieritreritra ny heriny, raha mbola mieritreritra ny fananany, raha mbola mieritreritra ny tanjakananany, dia avelan'i Jesosy eo za mpiasa zany heriny zany. Ny olona zay miatoraka amin'i Jesosy fa sy manaka lahatra isony, sy manaka tokona isony, fa miatoraka sy miatehitra aminy, io no isehoan'ny fahasoavany sy ny famindapony. Ary io no ahitasika ny tena fampianarana loteranina mazava, fahasoavana ireriana. Tsy miankina amin'ny herisika, sy miaingava amin'ny herisika. Na ity lehilahy ity anie zany ny fahitasika azy sy dia olona matazaka finoana sa mieritreritra finoana matazaka koa tsika eto. Raha zay resika ny tantara sy dia miresaka finoana loatra izy eto, fa miresaka ny sy fahafahany manao na inona na inona. Fa miandry olona zay afaka mizarany zany famindrapo zany. Ary raha ny fitantaran'ity lehilahy ity eto dia misy tanjona nokendreny ihany tao hoe ny olana mahazo ahy teny tsy misy olona mandrobokahy. Nanantena izy fa ity Jesosy ity zany no mety handray dia hibata azy, hampiditra azy ao anatin'ny farihy. Ino mety nandrasana? Fa izao sy zany. Fa rehefa hitan'i Jesosy izy fa naneho fa sy misy antenaina itsony, sy misy itokiany tsony eo, na ny heriny, na ny fananany, na ny volany, na ny fahaizany, dia Jesosy no nandray anjara aminy. Zava-dehibe ny alalansika an'izany. Ary izay indrindra ny tenenako tary am-boalohany hoe izay hitondrasika ny fandiniana ity teksta ity dia ahoana no ahatonga asika hanana ny Jesosy ho antony hahavelomantsika. Zavatra telo nazavaiko tamintsika teo. Sy miankina amina toerana isika. Ino voalohany. Sao isika mieritreritra hoe ary ny toerana mety ahitako famindrapo, agny amin'ny toby, na ary amin'ny toerana tahaka izao, sy zany.
ao am Jesosy. Na eritreritritsika hoe fotoana toy izao sy toy izao sy toy izao, sy zany. Na eritreritritsika hoe hery sy tanjaka ananako, volako sy fananako, sy zany. Fa Jesosy irery ihany, ny fahasoavany irery ihany, io no ahitasika ny famindrabo-n'Andriamanitra. Noho zany, raha te hanana an Jesosy ho ato ny fiainantsika isika, dia sady sy miankina amin'ny toerana, no sy miankina amin'ny fotoana, no sy miankina amin'ny hery sy ny tanjaksika sy ny fananatsika sy ny fahaizantsika, fa miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany ao am Jesosy Kristy. Izay isika va tena mipetraka Jesosy Kristy no antony hahavelomako. Fa raha mbola mieritreritra toerantsika sy mametraka ny fosika amina toerana, dia sy Kristy no antony hahavelomanao am'zany. Raha mbola mieritreritra sika fotoana, dia sy Jesosy Kristy no antony hahavelomanao am'zany. Raha mieritreritra sika tanjaka, hery, vola, harena, fahaizana, sy Jesosy Kristy no antony hahavelomansika am'zany. Paoly apôstôly miteny an'io amintsika, Kristy no antony hahavelomako, dia mifandray amin'ny hoe sy zaho sony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Sika fifohazana mako, dia indraindray voafatopatotrona zavatra zay. Mety ho fatorana toerantsika, mety ho fatorana fotoantsika, mety ho fatorany zavatra maro samihafa sika, ary zay no vahany zany tenin'Andriamanitra zany amintsika androany. Ka sy eritreretasika an'izany tsony fa hitodioasika sy hifatoasika amin'ny Jesosy Kristy irery ihany, fa izy irery ihany no antony hahavelomasika sy asiasika. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina, izazy hatramin'ny taloha indrindra hatramin'izao ko mandrakizay. Ivavakisika. Isaoranay ianao Jesosy, nanehoanao amin'ny alalan'ity tantara ity, mba sy hiankinanay amin'ny toerana, na hiankinanay amin'ny herinay sy ny tanjakay sy ny fanananay, na hiankinanay amin'ny fotoana tahaka ireo nahazatra ny razanay fahiny. Ary zany no fiainan'ny malagasy, toerana masina, fotoana masina, zany no niankinan'ny razanay. Indraindray kosa dia mahatoky ny fananana entina amin'izany toerana masina sy fotoana masina zany. Fa androany ianao dia mampianatra anay fa sy zany, fa hianao Jesosy no misy izany rehetra izany, ka izay manatona sy mandray anao amin'ny alalan'ny teninao, dia mahazo ny famindrabo sy ny fahasoavanao. Ingany amin'ity fotoana kalazana ny 720 amin'izao taona ity, mba hianao tokoa no antony hahavelomanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ressuscitou o homem fiti, aleluia, tiudinam jadi sureka tenania, ifunakwa minoreritu bukavelau, jasuanau difukumalu tukasasa.
sina teo besoma le topo kasasao ahaizako mio tinae aninana Posição famanananau manananau setsy mandaoka nanavao ny fiainanay zay sy masilao tianavao zinao fasasanao ka aina vaovao ny ainako izao Jesus topo eroi satufeuku fobetuku ane mirasi vitaku esuritsetana emare yeneutaku naumewaire izatu funa Jesus topo eroi satufeuku fobetuku ane mirasi vitaku esuritsetana emare keneutaku naumewaire izatu itafuna naumewaire izatu itafuna naumewaire izatu itafuna Rakotonirina Heritsina Ludovic no anarako ansoiny namana mpiara-mianatra promotion hoe Ludovic na Dovic. Dia nomen'Andriamanitra ny talenta amin'ny resaka tao-trano. Ny anarana moa zany fa le lasa ara ao anaty misy le resaka architecture, le en tant qu'architecte zany. Halamaku
soa ho asika rehetra ho amin'izay resaka mozika zay tena ampiasa n'io talenta io ho fanompona ho fanaovana ny asa tsara ho fanehoany mpitiavana ny mpiarabelona sy ny mpiara-mivavaka.